Lay komeza mantsy efa programa voapetraka mialoha dia manatanteraka azy amin'izao fotoana izao. Zavatra tsy karitra aloha zany dia tsy arakaraka ny zavatra nandrasina sy nantenaina ny zavatra misy na eo amin'ny isan'ny filoham-pirenena tonga mandray anjara ary dia ohatra mampametra-panontaniana ihany satria ohatra ny solon-tena avokoa. Zany hoe efa zava-dehibe ny fandraisany anjara fa zay hoe tsy maheo ny filoham-pirenena fa soloana solon-tena zany dia mampametra-panontaniana ihany zany hoe misy inona na hoe inona no mety ho antony. Ny fotoana ohatra mitony mantsy araka le nambarako teo tsy zavatra akamiana na zavatra tampotampoka fa zavatra efa vohomana tao anatina fotoana lava ka afaka mandahatra amin'ny programany avokoa ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra mpikambanao anatin'ilay komeza nefa maninona amin'izao fotoana izao dia reo ihany no solon-tena tonga ary reo ihany koa no filoham-pirenena tonga everiko fa mampametra-panontaniana ihany zay. Ny fitokonana dia endrika fitakiana. Raha ohatra hoe mitaky ny vondrona na mitaky ny fikambanana na mitaky na hoe manao hetsika fitakiana ny fikambanana anankiray dia arakaraka ny fomba famaliana sy fitantanana n'ilay fitakiana. Ka raha ohatra ka hoe tsy mahafapo an'ilay mpangataka na ilay mpitaky ny valiteny na ny fomba fitantanana azy dia mazava ho azy na tonga amina fitakiana maherihery vaika kokoa ny mpitaky. Mampalahelo ilay zavatra nisy tany amin'ny farafangana. Mampalahelo satria misy fananam-pirenena potika kanefa tokony ihany koa zany ny tompona andraikitra akalesona ao anaty tatio-javatra ohatran'ireny satria ny zavatra nisy atao anaty vanim-potoana lava rehefa mipetraka ilay olana eo amin'ny fahatapahana jiro dia ohatra ny valiteny tsy matotra, ohatra ny valiteny manany ihany ary indraindray no azo avy amina tompona andraikitra hoe io tsy délestage fa coupure, io tsy fahatapahan-jiro fa izao, io aleo tonga dia mitsotra hoe mandalo fahasarotantsika na mandalo fahasahiranantsika ka mangataka atsika mpiray tanindrazana mba syamy anana fitoniana ao anatin'ny toe-javatra misy fa tsy azo hidivirana zao fahasarotana zao. Aleo raha mitsotra an'izany satria malagasy ange azo ifampiresahany fa izy le andengandengana izy le oentina ohatra ny zazabody tsy mahatakajavatra dia mahasorena fiarahamoniny reny ary mahateritra vahoaka. Fa mampalahelo aloha zavatra misy tany farafangana. Ny fitrandrahana ny kongo zany dia mampalahelo satria raha efa nisy fotoana izy teo mba nangingina zao ndray izy zany zao dia tena miverina amin'ny kerindray ny sinoa ary amin'ny toerana telo samihafa ny hitrandrahandry zareo ao. Amin'ireny ranony faraony anankiroa dia amin'ireny ranony omby zany ao anatin'ny commune rurale nambonangitromby na fokotany atao hoe manarin-jato dia ao ndray izy zao manao fitrandrahana goavana be ao akoatra le aria manapatrana araka le nambarako teo amin'ny ranony faraony. Za mbola tsy miresaka mahabako satria mahabako zany efa tafiditra anatin'ny commune manakara fa ty amin'ny faritry kongo toerana telo samihafa ny hitrandrahany sinoa volamena amintsika amin'ny teny zao. Le vahoaka zany mivory dia anao hetsika fa za zany niangavy andraso aloha horesahana amin'ny tompona andraikitra ty amin'ny fitondrana foibe satria ny olona any aminay ihany tsy mba mahay manao hetsika ohatra ny hetsika atao aty fa ny hetsika ataon'ny olona any dia fampiasan-kery tonga dia langilangy tonga dia antsy be zay ny hetsika fantatry ny olona fa zany hoe maneo hetsika manao hetsika ampitoniana na hoe ampilaminana zany mbola tsy hain'ny olona any dia aleo aloha mialanenina ary manao antso amin'ny tompona ndraiky mpanjakana hoe jereo akaiky io ary andraisy fanapahan-kevitra mba tsy ho tonga amina zavatra manahirana.